mandritra ity herinandro ity. Mizara aina. Mizara aina. Tantara mitohy nosoratany Nomenjanahary Eva Estelle. Ireo mpamelona ny tantara: Louise Ravelso, Daniela, Falmanana, Alain, Gaston. Panatotosa, Gaston Randriamanal, Pandray feo, Joary Setra Randria Tsarafara, sy Nirina Randria Mifitosoa. Misy alohan'izany zara raha nahalafokely tamin'ny maharainy andro ireo. Ny hafanana koa moa ty tena mamelo mafy ataon'ny olinona koa izay lasopy mahamay sady eto amin'ny toerana tokoa tsy mba misy alokalo kokoa fa dia marina sy tena migaina be mafana biby tena. Andeha atosiko itato marimarika kely ka tika lesy keliko tika sady somba mahita mpividy eny ihany fa tsy andro eto fotsiny. Dada, fandehoaiza koa ty dada ka? Tsika fangandritsy ny anatra. Tsy nisy mpampianatra izay dia nody fa andehoaiza ho dadako. Aleoko re tsy hifindra toerana mbalimbaliky eto fa ohatran'ny mahamay be eto. Tena mafana tokoa aloha ilay andro. Tena mahamay mihitsy sady mba hikisaka kely koa fa ohatran'ny ratsiratsy tena androany. Fa ahoany? Tsy maintsy atao izay anjanina andeto etandeto fa maty antoka fotsiny tsika sady tsisy vola ampiasaina intsony raha vao tsy lafo reto. Ka aleo ary hijanona eto amin'ny dada eto e. Mandana moa dia aloha mihinam-bary ndrio. Ohatran'ny hoe efa hitako noana mihitsy ange ndrio. Ary dada nga mbola tsy noana ka. Efa indri ihany fa ny ranondasopety ihany dia efa mahavita amin'ny atoandro e. Efa nataoko tsara foana ao anaty lamba ao ny vary ndrio. Aleo zany alaiko dia entiko makaty raha naminana e. Tsy tiako tsony mieritreritra an'izany hoe tsy misakafo atoandro izany dadako. Tsika marina ane izany dada e. Efa indri tsara ny fiainantsika ka mila mitsitsy sy mafy tsika. Ka na zany azy e dada miasa mafy io. Raha mbola zavatra azoko ampandrefierina anaka dia afaka mandefitra foana. Ny ilaiko fotsiny dia indrienty sy mianatra tsara ary makatontonotra. Raha mbola velona foana dia tsy maintsy tafitako ndry. Azo ndry izay? Eny ry dada. Izay fa mandaina amin'izay aloha fa andara-body dia misakafoana. Sady tsy mbola hiverina hariva moa ndry io. Ninona kosa aloha lazainy dada dia tsy maintsy mihinam-bary miaraka amiko dada androany. Ndry ety kosa. Tadidiko anery dada fa tsy ingeritoana anaty rahanao androany. Ay. Ka na tsy manana ninina omenanao azy dia mba fangatahako ny rahantsika mianaka. Tena tsy mbola tsaroko akory. Sotranao lohanaka nampatsiahy. Dada kosa e. Mangataka fitahina amin'Andriamanitra mba hanomezany hery sy tanjaka ary fahasalamana foana mba hahafahako miany ankonana kelitsika mianaka. Ary raha ny hoe fanomezana indray dia aza manafoana ianao e. Mbola veriko ihany fa ny fahendrena sy ny fahaizana no ilaiko. Izay ihany. Eny azy e. Dia misaotra anao koa ary dada malala mbola eo foana tsy mandao ary aleo aloha alaiko ilay sakafo ary dia hoentiko aty e. Ay, ka mandeha anaiky ianary fa za ve fa resy-dioka anao ao tena mampalahelo dada. Miady mafy amin'ny fiainana ery ity izy. Tsy ataoko eo masina anefa fa nazary tsy dia mifantoka firy loatra tsony amin'ny fianarana. Nieritreritra ny fomba rehetra mety elanay amin'izao fahasahiranana sy fahantrano izao. Dia inona nefa ka? Dada mbola tsy mody ihany kanefa efa amin'ny 7 arivo izao e. Tena mampitaitaina mihitsy izy rehefa ilay hariva be ohatran'izao ka isan'andro nefa izaho mirava amin'ny enindreny izy efa atao trano fa lasay izaho ary dada e. Tsika!
avy mba pikely apity sandreto etandreto aloha e. Dad, zaho efa mitaitaina. Marina raha tsy efa saika andeha ho any an-tsena tamin'ny mihitsy a. Inona no mampatahotra an'izay e? Efa tsy milamina ry dada ny tany amin'izao a. Eo resa aloha reto. Ao azy. Ary moramora ary ianao fa sao dia vaky eo reo toby ireo a. Way ô, ary lany daholo ihany kosa kely entany dada. Eny lany ihany. Tena efa kivy ihany ilay tanikeo iny fa mba letinety ihany ilay tsira rehefa izao arivo izao. Tsara izany e. Izay nge ny antony nahataraiky ahy e. Sy na izany aza ry dada nitaitaina be ny izy e. Somary nikefiry kely mihitsy a. Kely fotsiny mihitsy aza sisa ny taveloko. Mba efa nahazo tombony kely tsika sady nahavidiny eto marina rahampitso indray fa dia mba efa hitany aloha izay e. Moko ho antsika izao arivo izao io ambiny io. Sandry efa nandro vary eo e. Ie, efa tena namasaka vary mihitsy azako. Hay. Fa tsy maninona fa reto izany ho antsika izao dia avela fotsiny hoe vary io dia hafanana rahampitso maraina. Mety. Sady mbola mafana tsara mihitsy andronda sopony dady izany. Ka tonga dia mandoara dia minana fa za aloha andeha vidy kely sariboatsy amin'ny ranivo atsitsimo tsy iketrehana an'reto taolakeny reto. Fa tsy mavita tsondro eo ambondreo ka dada efa alina be ny izao e. Ka tsy ampy ireo tsika. Ka raha sady angalana ny ampiasainy izao sy maraina. Mbola ondrahona ny sakafo atoandro koa rehefa avy eo. Eny ary mandeha anaingana ary fa hiandry any dada vo hinana. Tonga dia loarako fotsiny. Kosa ny fitoana ny fiara izany marina. Aiza be rangaka efa 30 minitra kanefa lalana kely kilometatra ny vita. Reto sarety sy posy eraky ny lalan'ireto koa no mibana. Manga fotsiny fahateren'ny arabe amin'ny mpivarotra sy ny mpandeha tongotra. Tena tsara raha izao. Nareo mpanositosika nytony kalesa kely sy sarety tony mihitsy ny tena miteraka fitoanana eo. Raha voadona amin'izao dia ohatrany hoe zahay ny diso. Azafady madama. Tsy mibahana kosa fa miandry ny rariny taonareo ihany koa. Hita efa mibanako mbola tsy mibahana hono. Aza mifanimety iny rehefa very ny ronda sopa iray volany. Ohatra. Maninona raha angaty raha mba manaja tena sy manaraka ny lamina petraka. Efa tsy haikeny lalàna tsony ange izao ataonareo izao e. Toy izany koa reny mpivarotra kondro manositosika sarety kely reny. Ka io ary nge mba fitadiavam-bolanay ro madama e. Ohatra nareo ihany izay. Manana zanaka sy ankonina velomina sy karakaraina. Mbola tsy mpangalatra sy mamolona akory izay izao. Sady izay keo nge hoa tsy manotona famovoizana izany e. Tsy misisika na mibahana izao fa mizotra tsara manaraka ny fikisahan'ny fiara rehetra. Tsy iain'ny safariny resaka vao maraina ary angaty a. Mikisana kely ianao andehanako. Fa ianao miresaresa sala midokotra io ve ianao andrasako eto. Ka ikisaka ho azy ary ahy e. Efa tery kely angeo e. Mikisana ho ahy ianao fa mainky a. Ka tsy andray marina. Tena tonga dia nanitsy fotsiny izy. Raha tsy voasitoko any raha ny kalesako ngamba dia voadona teo daholo ny entana. Mivisy sotro ny miparitaka. So ihany fa tsy ilay mora vaky. Mba alozany izay vehivavy keo izany marina. Tena izany hoe manao tsinitsinina ny madinika. Alava angono ny reto levirety dia averina sasana dia ambonjy toerana aingana fa so dia lasa eo daholo indray no lefa zatra mividy eto amiko eto. Io indray fa manomboka le izy. Efa herinandro mahery veranga izay dia mandeha tevito foana rehefa le atoandro toy izao iny. Ary tena betsaka fa tsy kely a. Tsy haiko mihitsy hoe maninona ary. Ohatry ny hafahafa izany ny vatako. Misy fotoana tena marary be ny lohako dia misy fotoana indray afanina sy reraka be izany.
indraindray ary moa ohatry ny olona tsy tompony tenako izany ihany ampianarana raha tsy dia mpampianatra tonga eo amiko mikapoka ny W ako izay avy tonga saina. Izany efa ity tsy sampy teny amin'ny dada fa sao dia ampiasa saina azy. Dia ho sanatria hoe aretiny izany sa ve mba harirahana na hoe zavatra sendra mandalo fotsiny ihany e? Aleo aloha sasana indray ito mosoara feno indray sao dia ho hita ny dada eo ka ho be fanahino indray izy ka dia ho sasako koa reto lamba maloto kelinay reto. Rehefa azo antoka tsara fa mijanona ilay izy dia andeha ho any tsena ho any aminy aloha sady efa mba tsy mianatra riva raha teo. Na rahanao teto amin'ny radio Madagasikara teo. Mizara aina. Mizara aina. Tantara mitohy nosoratany Nomenjanahary Eva Estelle. Ireo mpamelona ny tantara Louise Ravelso, Daniela, Falmanana, Alain, Gaston. Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Pandray feo, Tsoary Setra Randria Tsarafara. Sy Nirina Randrianfitosoa.